Larbifa efatra ny volana Jolay 2024 topoklasa topokvavy atolotra ny araba ombapira rintsoa ary manasanao zay anaraka hatramin'ny farandray ny fampahalalam-bovao ito amin'ny fahita lavitra ma TV ny tontolo politika sy ny firosoana tsikelikely makany amin'ny fifidianana no tena maresaka aloha amin'izao fotoana izao raha ny fiainam-pireneny eo amin'izay tontolo politika izay no resahana fa isan'ny malaza ihany koa ny fitokonana izay tanterahana eny amin'ny esplanade nakatso eny amin'ny université Antananarivo zany ny atsika izay mamirifiry indrindra ho an'ny teto ampovoantany sy ny faritra Atsinanana dia hitondran'ny sampana raha mpamantatra ny mety toetrandro fanazavana avokoa sy toy ny andreo araka ny fanambara teo dia manasanao anaraka ny fampahalalam-bovao hatramin'ny farany vonona niatrika ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany izay ho tanterahana ny fafito ny volana Novambra ho avy izao ny voameramaly eo tena misahana ny fifidianana na ny Ceni raha niaona tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity teny Nanisana teny nanao antso ho an'ireo mpiara-miombon'antoka rehetra mba hatomomba naraka ny tokony ho izy izay fifidianana izay ihany koa ny tompona andraikitra voalohany eo anivony ny Ceni. Manoloana ny datim-pifidianana izay navoaka ny governemanta dia nanao fanambarana teo anivon'ny sampana mpikarakara ny fifidianana androany fa efa vonona izy ireo amin'ny fiatrehana fifidianana izay hotanterahina ny fahafito ny volana Novambra ho avy izao. Ny Ceni moa dia nandritra ny roa taona sy tapany mahery zao dia tsy mitsahatra ny eritreritra sy nanomana ireo fifidianana rehetra izay ho avy eo azo lazaina fa vonona tanteraka ara-teknika izay. Dia raha antsika nahita ihany koa fa efa nivoaka ireo lalam-pifidianana voahitsy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ary efa manakery amin'izao fotoana izao. Manaraka izany dia hita soritra ihany koa momba ny arabola mikasika ny anjaran'ny fanjakana malagasy dia ny fanantona matetika tamin'ny ramatoa minisitra ny teti-bola izahay tato ato ary nanome toky izy fa lahara-pahamehana ny fifidianana noho izany dia tsy maintsy hotomombana ny arabola. Etsy ankilan'izany dia ny voly niaraka tamin'ireo mpamatsy vola ihany koa izahay ny zoma lasa teo ary maro tamin'izy ireo nanao fanambarana fa anampy ao amin'ny kitampo-mbola hitambarana amenona ny banka. Nisaotra ireo mpitantana eo anivon'ny governemanta tamin'ny fitokisana nataon'izy ireo tamin'ny fampandaniana ny datim-pifidianana natolotra izy ireo teo anivon'ny sampana mpikarakara ny fifidianana androany. Ny angavy ireo mpiara-miombon'antoka ihany koa ny teo anivon'ny sampana mpikarakara ny fifidianana mba hifototra ny tanteraka ny fifidianana izay ho tanterahina.